Faly miarabitsika rehetra indray amin'izao alina izao tonga eto amin'ny fandarana mahery ianao tompo lasy tompo vava nasanao analaka izany hatramin'ny farany ary amin'ity andro ity ny baolina kitra no avy hatrany anboantsika izao fandarana izao voaositra ho tomponaka ny ligna Analamanga ho an'izay sokitaranja baolina kitra izay sokazy divisiona voalohany ekipa ny Hitana formation taorian'ny andro fahatelo sady farany tamin'ny fifaninana poule des as ny tanterahana nandritra ny herinandro teo teto Andrenivohitra izany tamin'ity androany ity tamin'ny lalao farany dia resiny tamin'isa Rainwater ny ekipa ny AS Adema lalana faharoa izany hoe solitena ny ligna Analamanga amin'ny fifananam-pirenena kosa izany ny AS Michel. Ny ekipa ny Hitana formation ireto miakanjo manga ireto no voaositra ho tomponaka ny ligna Analamanga taranja baolina kitra ho an'ny sokazy divisiona voalohany rehefa nandresy ny ekipa ny AS Adema tamin'isa Rainwater nandritra ny andro fahatelo farany amin'ny dingana famaranana ny poule des as. Baolina tokana izay tafiditry Idafe teo amin'ny minitra faha-20. Ataoko ngamba hoe cadeau satria lalao famaranana nafaty koa ny tena dia voalohany koa Analamanga koa ilay izy dia ataoko hoe faly tsy hita izay tena fa tena faly koa ny club lalaovako RC Lens miaraka amin'ny Boliga ihany ny deparako larobia maraina amiray. Taorian'ny andro telo ny faninanana izany dia nahazo izy tafito ny ekipa ny Hitana formation rehefa nibata fandresena roa sy Atsala iray. Ity amboara ity araka izany no amboara voalohany noromba Hitana formation hatramin'ny taona 2004 ny karano divisiona voalohany teto Analamanga. Samy nobatain'ny sesy avokoa ihany koa ny amboara ho an'ny ekipa tomponaka aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina sy ny tomponaka ny Analamanga Jeivina ihany. Ny alohan'izay kosa dia lavy ny ekipa ny AS Michel tamin'isa 3-0 ny ekipa ny IARI Football Club na ny IFC. Fandresena izay nametraka ny ekipa n'Amparibe teo amin'ny lalana faharoa ahafahany misolitena ny ligna Analamanga amin'ny fiadiana ny tomponaka ny Madagasikara. Ankoatr'izay dia voaositra ho mpampity baolina betsaka indrindra Gladison avy ao amin'ny AS Michel rehefa napiditra baolina 5-10 nandritra ny fifaninana iray manontolo. I François avy amin'ny Hitana formation kosa no voaositra mpilalao mendrika. Raha nambaran'ny filohan'ny ligna Analamanga teo am-pamaranana ny lanonana dia alefa mandeha miala sasatra any Maurice na any La Réunion izy roa lahy ireto ho fankasitrahana azy.